tonga indray ty fotoana tompo anambaranao midinidinika rehetra tianao hitariananay mba iorenanay amin'ny asa tsara ary ty no alahady farany anaranay momba zany fiorenana amin'ny asa tsara zany ho mitenena tompo hazavao ny sainay ongoty zay tsy nambenao anatinay ao misakana ny tsy araisanay zany teninao zany fa mianarana Jesu Kristy le Andriamanitra mpandresy manakizay no entinay mivavaka mba hitenenanao aminay adio mitenena fa miainanao zahay. Amen. Aminareo avana ny fahasava sy ny fiatanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesu Kristy mpamonjy. Amen. Ity alahady fahasivy amby roapolo volana aogositra ity no alahady farany anarantsika momban'ilay nohevitra eritsikena hoe miorena amin'ny asa tsara. Dia tsy naresy lahatra ny tory izay voalaza tao amin'ny Samuela faharoa ohatra mahatsiaro vetivety hoe miteny Mefiboseta tamin'ny Davida hoe zinona mbao zay toy ny alika maty no dia ataonao tahaka zao zany hoe mitoriko eto sakirana ary tompo resaka alika maty amin'izany andro zany. Dia mankao indray amin'ny filazatsara araka ny riko hoe manaova soa ny fahavalinao ganosy fahavaliko tompo a tsisy fahavaliko ka tsy zany mbola deotoriko io fa ina no ampianaranao vahoakanao amin'izany izy mba iorina amin'ny asa tsara izany. Dia lehibe toko fahafolo ary marina sy mazava tsara manomboka amin'ny 5:20 ahafahana mandalina tsara ny amin'izany hoe miorena amin'ny asa tsara. Ko amin'izany ry rahalahy satria manana fatokina hiditra ao fitoerana masina isika no ny ranon Jesosy amin'izay lalana natokana antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony sady manana mpisorona lehibe tamina ny tran'Andriamanitra isika. Dia ao isika anatrina amin'ny fomba alina sy amin'ny fatokina be amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka mikeritreretana ratsy sy ny tena voasasa tamin'ny rano madio koko sika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara zany zao dia afaka ianarana tsara mombany asa tsara dia io no raisika. Ko amin'izany rahalahy satria manana fatokina hiditra ao fitoerana masina noho ny ranon Jesosy amin'izay lalana natokana antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony. Matsiaro mipasika atsika amin'izany zany mahasarobidy an'ity lehibe toko fahafolo ty. Jesosy miombo voaombo avy amin'ny hazo fijaliana. Ny mpisorona be any tepoky avy nandray lay vola naveriny izay naveriny Jodasy tena any amin'izareo hoe namadika raha marina fa ino volanareo ao amin'ny hazo fijaliana ao. Jesosy miteny hoe Andriamanitra eo an-tananao natolotro ny fanampy miaraka amin'izay toerana fahalavitra zany any an-tampony Jerosalema zany tempolo zany fa ity nanomboana an Jesosy any ivelany vavahady any Golgotha même moment zany manko azo mikiza ny teny gasy zany da fotoana initra ngany zavatra hoe vita hoe Jesosy miaraka tamin'izay titra le efitra lamba
tonga atao mitepotry tahaka hoe ny tenany Jesosy mihitsy no diarina niaraka tamin'izay vita mitika ny mazava ho antsika dia mahazo mihitsy makao fitoerana masina indrina amin'izay isika amin'ny alalany Jesosy izy le nantasaka ny rany tale miazo izay zany tsarovana amin'izany hoe le genre satria manana fatokina hiditra amin'ny fitoerana masina isika zay ny masina indrina no ny rano Jesosy teny miazo fijaliana zay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia nofony niditra miaraka tamin'ilay lamba sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra matsiaro ny pasika nandorany Jesosy tena matsika afatsika mahazo toerana ao ilay fitoerana masina tsy azo nizaniza nidirana tao talohan'izany afa-tsy mpisorona be ihany ary ndray makamonja isa-taona ihany no makao ny mpisorona be mamaky eo mihevitra lamba io dia makao ny fitoerana masina indrindra manao fanatitra ho an'ny tena ny aloha mpisorona be mba hafany mahazo famelanana ny herin'ny aloha rehefa zany vao manao fanatitra ho an'ny firenena Israely manontolo mankataka fifonana n'Andriamanitra ny mpisorona be irery ndray maka isa-taona fa manomboka amin'ity Jesosy tena miazo fijaliana vita midritra ny lamba dia afaka makao ny fitoerana masina miaona amin'Andriamanitra ny mino azy rehetra ny mino azy rehetra dia mahazo miaona amin'ny tompo zany midika le teny Jesosy zao natoko 7:24 izaho no lalana sy fahamarinana afiana tsy misy olona mahazo makao amin'ray afa-tsy amin'ny alalako le nanotra ny tenako teo miazo fijaliana tiraka teo ny nofo lalana vaovao nataon'Andriamanitra famakao amin'Andriamanitra asa tsara zany hataonao zany ka alalaoty afanamoka ao amin'ny tompo ny fanananao an' Jesosy nandaiko ho faty teo miazo fijaliana fa ireto ny fomba afahana manatona azy eritoko fa fo koka isika hanatona amin'ny fo marina miverina matetika io nandritra nyty volana aogosty hanatona an'Andriamanitra amin'ny fo marina ino zany fo marina zany le fo tady amin'ilay Andriamanitra marina so dia enao ndray milaza ny tenanao marina eo fa tsy ianao no manana ny fahamarinana fa tsy ianao no manana ny fahamendrehana fa izy no mandray anao hanamarina anao hanananao toeranao fanjakana amin'ny alalan'i Jesosy tadiavina amin'ny fo manontolo zany matsiaro lay vehivavy hany misy aintso izy io any amin'ny Samoela voalohany any moesoesony ny rafivaviny ty vadiny ilimeleka ity fa tsy miteraka izy dia nalahelo ampanahy nanatona an'Andriamanitra izy tonga tao amin'ny tetory Eli fa tsy Elia E-E-L-Y Eli tovitovy toerana amin'ireny sakristain ireny zany Eli zany tsy mpisorona natokana io fa mandray ny olona mitondra ny fanatitra makao dia miangavy azy ny olona hoe mba ataovy rety tompoko ho fanatitra ho ahy dia efa nanomeny mpisorona alalana zany Eli zany afaka mandray ny olona tonga isaky ny andavanandro isan'andro reny mandrapiavo zay tompoko raharaha amin'ny fisoronana Eli no manao amin'izay dia Eli tsy ny olona tonga eo mivavaka tonga tao izy ihana dia mivavaka tamin'i Jehovah izy namitootra ny taom-pony toerantsika n'Andriamanitra izy dia rehefa tena miaka varatra miresaka teny miaka n'Andriamanitra koa izy dia rehefa any tsisy teny tsy mireta amin'ny vavany fa molony fotsinita hitsikitsika dia hoy Eli oy raha ty vehivavy tia
vao maraina otrao dia fa mamo sahady satria hita io ohatry ny olona mamo mihitsy ny avarana ary zany hita ny amin'ny dia misy izy eny raha vehivavy zao maraina zao veno dia fa mamo sahady tsy atoko ira vehivavy tsy manana akory ny mpamovavinao amanodotra ny atoko eto anatrehy Jehovah zany olona manana fo marina mitady anay Andriamanitra marina dia iaona amin'Andriamanitra tompoa mba dia iaona aminao ny mpanomponao fa tsy olona mandeha be fotsiny le nazakonanay andro hoe rano avy any koroko fariny fatantsara zany teotra mpiamina voiny raran'ireo koroko fariny avy any ve iaingy vao maray amonjy fotoana amin'ny firotiam-piangonana dia tonga ty tsy tady marina Andriamanitra amin'ny fo fa otra ny tena milamina indray aty zany paster dia inona zany ny alana tany tsy aleko tany dia namboarina tsara ny ondana atao mafaka tsara ny fotifoty sisy atao amin'izay raikitra rana makoy izy ahoana gasy ane aty matovy tsy any am-piangonana baraloto ny fotoana nahafahanao nahazo réveil naturel réveil divin namazan'Andriamanitra anao vao maraina tonga so mazara ty antranony hararoty ny fotoana iaonanao amin'Andriamanitra ao sika anatona an'Andriamanitra amin'ny fo marina Hébreux 12:4 tsy miolakolaka io tsy miekerika io hoe za eto dia azokavavavay zany ty fidèle vaveo olona vehivavy zany aby hita dia efa to manay trano eo ampisakafoanana manko mandeha ndresa mba hitanana ve mipojongano kavabeny ankizy ohatrany zay tsy nahitany zany natombavanay tany dia lazay tantanay hoe anina iaona ny tompo atsonde hijery zay piavina raha mantoso tsy mitiavina koa ny am'timaraiky dia aty mijery zany fena aty tsy zany natomavana ty tompo fa hitady an'Andriamanitra sy iaona amin'Andriamanitra mba ahafahanao miteny milaza mamborona ny amponao eo anatrehako ary makelo rehefa manao zany no tahaka ny hana nasa tsy nasa fay tsy atao mitombo verimaina zany tsy teraka izy fa nandoatra ny tao aporona angataka tamin'Andriamanitra tompo jerengeny ataon'le ravivavy mandeha sanforona izy satria za tsy miteraka avy amin'izany zanaka tompo ianao maro olona kibonireny meo zanaka tompo mba bakinana ny olona mandeso lava ay tsy miresaka tamin'le ravivavy izy zay mampiarana ny lika toko fahelina bakitsika io tsy mandeha nakalina rehefa inandianao meky mandeha tokombady zany tokombady ko nandrino maneso esy ohatrany zao ngaizy nanao zany fa izy miresaka anany misy olona miteniteny anao any aza mamaly any tompo miresaka tompo zao lazay any rano anao dia ohatry ny anetsena nareo zay fa maniry ny anetsena mividy entana anina anetsena kosa inona natao anetsena misy atao hafany rehefa maraitra zay oatsenao zay enao dolo zay zahata tsy toko reheretra tsisy nahalalako dia olona atao atsena ny basabasa azy hay zany io ozy izy vilona ny antsena fa tsy zany ianao olona ny atoraka amin'Andriamanitra olona mitady an'Andriamanitra koa satria manana fampokina hiditra ny fitoerana masina sika noho ny rano Jesosy dia aoko sika anatona amin'ny fo marina amin'ny fo marina sy amin'ny fampokina be avy amin'ny fo
finoana vakitsika teto io a tamin'ny Hébreux 4:21 fa tsy misy azo atao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny mino azy ihany ka azona sitraka avy aminy mino azy rehefa tsisy finoana hanatonanao tompo dia mpaharay anao nafinaritra mihitsy io Hébreux 4:21 anisan'ny texte namasaka ny finoko io hoe noho ny rano Jeso vakitsika teo ny Hébreux 4:7 ngamba gaganao tamisitrako n'Andriamanitra Hébreux 4:4 ny famaivakelyko Hébreux 4:7 gaga sady tokony efa vasovaso an-tsaina na dia mbola tsy mivakina azy sotro masina any amin'ny Hébreux zany morona ty fampipovany ty tsy ny rano nosy lahy tsy ny rano omby lahy fa rano Jeso no pasiportsika hidirantsika eo amin'ny lanitra zany zao mora raisina kely ny rano Jeso no passeport dia rehefa va miresaka passeport aty Madagasikara miresaka passeport eto Antananarivo tonga dia mazava-be ho any Frantsa zay manetsika ho izy ornatra ao le fitoerana masina misy an'Andriamanitra tafaona amin'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny le passeport ny ranotory io manadio anao afaka amin'io tamin'itra dia Hébreux 4:7 aria mandiny faharoapolo hoe tasaika ny diovina tamin'ny raha avokoa miota rehetra fa tsy misy famelan-keloka raha tsy raha nalatsaka Hébreux 7:8 io rano Jeso io manadio anao miota rehetra io manatatiara tompony lazay taminao amin'ny Isaia 1:20 ampiara fantatra isika manadia tahaka ny jatra zany fahotana reo fotsy tahaka ny rapanana tsy hoe asiana savony be fotsy fa inona fanadiovana rano Jeso io no ananatsika fahasahina lehibe anatongatsika n'Andriamanitra mino io rano Jeso io sika azahay mpiandry ka ianao mpiandry paster vakitsara ny fotodalàna vakio ny lalàna fototry ny fifoazana fa ny mpitandrina dia mpiandry avetrany tsy mila mianatra nandemanao tsy hofanana mpiandry ndray efa miomana io efa voofana io dia natokanao mpitandrina sady ho mpiandry zahay mpiandry raha vao mampianatra ny zanakay anatona an'Andriamanitra zahay mpiandry raha vao mandresy batra ny olona anotena ho amin'ny tompo dia ny rano Jeso resana ihany fa ny rano tompo no manda fiarovanao anao tsy ananany devoly fahefana aminao na inona fanamelona hitany devoly eny ten'Andriamanitra na inona fanampiavakana atao devoly Apocalypse 2:1-2 tsy misy fa maty 2:1-2 tsy misy mahazakana anao satria anao fa manana ny rano Jeso fa manatona azy amin'ny fimarina sy amin'ny finoana raha dika dia hoe amin'ny fampitiana be avy amin'ny finoana manatona ny tompo no ilay rano Jeso amin'ny fimarina sy amin'ny finoana fa tsy misy azy atao anatona Andriamanitra fa tsy amin'ny finoana manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy fa eo an'ny Hébreux 4:7 tsara be vomankenda zany nio mazava kokoa Hébreux 4:7 momba nio rano Jeso manadio ny mino io 4:7 indimy fa 4:7 mainky fa ny rano Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manatsiro an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy manatray no hanadio ny fieritreretanareo ho afaka miasa maty mba hamponareo an'Andriamanitra very ny rano Jeso no afaka manadio ny fieritreretanao
Micline, savony cline, dia atao anasana lamba, tomobily, sy ny sisa. Anoran'i Jesosy afaka manadio hatramin'ny dia voatsaina zany zany fahefany rano tompo zany hatramin'ny eritreritra ao diovy. Vereny kely ny fahalalana antsika malagasy. Taolo malagasy natakatra an'izany hoe aleo enjeny miomba antsika zay. Inona no amin'ny eritreritra ao? Inona zay eritreritra? Tsy mety ny nataonao, tsy mety ny nataonao, tsy mety ny nataonao. Ozy izy le eritreritra. Atao matevina be totomanao. Mbola manina e? Mbola mateny any le eritreritra. Tao any amin'ny sarany fasivy telopolo amby zato. Salamo fasivy amby telopolo amby zato. Izy efa manao akeny mbola tano mbola mitatsy pasteur boka aloha. Mampalaka be zany tanotanino zany. Salamo fasivy amby telopolo amby zato. Korintheny fahafito. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no ampisirako? Sy ho natreanao? Na dia miakatra any an-davitra sao dia any ianao. Ana dia mankao fiainatsita no fandriko manao fiainatsita no fandriko sao hidro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina sao mba hitoetra any paramin'ny ranomasina. Dia mbola ety tananao ihany aho na dia any aza sy azony ny tananao mankavanana. Ana dia hoy izao aza aoka ny maizina hanarona ary aoka ny mazava manodidina tonga alina tsia fa ny maizina aza dia tsy mahamaizina aminao fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny maizina. Izy ny teny dia olona mandositra ny eritrerina. Ao Andriamanitra ny teny. So eritreritra ianao eny sofinao ny an'ilay zavatra. Ohatra ny sasany mivavaka amin'izy nandreny izy tao tsofiny tao. Tsy mifanan'Andriamanitra ny teny taminao zany ao. Fa tsy ao tsofinao Andriamanitra ny teny faiza. Ao amin'ny eritreritra. Isaia efa nyteny zany. Na iviloan'ny ankavianao, na iviloan'ny ankavanana ianao, ny sofinao dia andre ao ifonao d'entendre conscience ao amin'ny eritreritra ao hoe ity lalana kadiao. Any amin'ny eritreritra Andriamanitra ny teny. Io le lazay Salamo fasivy amby telopolo amby zato io. Handositra ny aiza hiala amin'Andriamanitra ianao no tsy ho hitany. Io le lazay tolo malagasy hoe aleo enjeny omby masika toy izay. Enjeny eritreritra hitenena an'Andriamanitra io. Fa ao eninao miverimberina dia zavatra rehetra tranga tamin'ny fiainanao teo. Dia tsy afa-miala ianao. Ny an'ny mpanao Salamo fasivy amby telopolo amby zato zany hatrany fiainatsika efa naleny andosirana an'io. Fa tsy misy hevitra mbola nitongana koa Andriamanitra amin'ny teny efa nidina tany Jesosy tamin'izy tao anatin'ny fasana. Vakilo Petera faharoa. Nidina tany izy niteny tany amin'izany fiainatsika zany amin'izay olona milaza fa andeha handoso-trano olo mba tsy ho hitan'Andriamanitra tsia fa mbola mahitanao koa azy. Any Andriamanitra ho teny aminao ny eritreritra. Io eritreritra tsy azo ampankinina io. Eritreritra miteny zavatra marina rehetra tsy hainao mandaingana io. Ny olona miazo mandaingana. Fa ny eritreritra ao tsy azo fitahana marina ihany na izay mio aminao. Ninonina sy etsika hoe ty verany mba ilazao zay tena wakany e. Zay tena izy e. Manginina reo zay tena milamina e. Fa ny eritreritra ao teny ianao. Hoy izy ny eritreritra ao. Fantany ianao. Fa ny fieritreretana to lefa olombelona tsy mandaika. Ny fieritreretana mba ahafahanao miresaka amina sy mazava marina amin'Andriamanitra. Ary io lesona tsara indrindra
tokony ianaran'ny olona tsy protestanta. Ny protestanta rehefa mivavaka dia mitady eny izy tsy mahay ninina matitoko faheliny zany raha ivavaka ianao dia makalisa ao tranonao dia arotriny maravarao dia mirainao zay ao amin'ny mahingina un grand silence. Rehefa mivavaka zany protestanta zany mitady izy iny fahinginana tahaka ny hira nandositra izy nenjeny Ahava sy Jezebela vady nandositra tany tendrombohitra tany olo-tany mitady an'Andriamanitra izy io iafienany fa tsy tao miolo-tany Andriamanitra varatra tsy tao varatra ny teny Andriamanitra tamy atao mirivotra malefaka de malefaka ny teny Andriamanitra tamin'ny hoe rieny maninona tianao ao fanompianao mafana Andriamanitra miresaka tokony ianarany ilona zany kosa mba ato protestant zany rehefa mamiteny mampirona tonga dia anyanyana misy mafinaritra be adio tsisy mihitsy diso zany manana tongeza be zany protestant zany mivavaka ao anatiny fankinana satria ao amin'io anao manompiana tsara io nanananao fieritreretana mahay miaino tsara resaka tsara amin'Andriamanitra ao dia ao izy miteny izy mampahery anao ao izy manitsy anao ao izy manazava hoe voavela ny erikaoanaka fa efa nidivony raha Jesosy zany eritreritro zany ho afaka miasa maty rehetra ho afaka mieritreritra ratsy rehetra fa nidivony raha ny tompo eritreritro ao tombony lehibe ho antsika kristiana zany tsy misy fivavany eto amboniny tany ny sambo rehetra efa nandramako tao atrany miara lasoa atrany amin'ny yoga anandramako tao zany nanao hypnotisme tamin'ny fahatanyrao somba anano ahita zany atao hoe hery hoentiko miatrika ny fiainana zéro rehefa tonga tao amin'ny Jesosy tavaona tamin'ny Jeso Kristy aho tao ao nahazo rehefa nadiovany raty tsy zany marina tsy zany tsara fa nidioviny rano tompo dia niken'Andriamanitra nandray aho nandray anao tiafao an'Andriamanitra zany rano tompo ny fieritreretanao aoko sika anatinao fomaro tsy ampivasaina bevy amin'ny finoana manana ny voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena le corps ny vatanao voasasa tamin'ny rano madio ninjaona to fa 2017 zany Jesosy tamin'ny mpianany hoe efa madio rahateo nareo miteniko zay nolazaiko taminareo miteny Jesosy manadio ny vatana tsy eritreritra ihany zany mahazo anadiovana fa ny vatanao koa mba ho tonga mitepolo ny fanan'Andriamanitra io diovon'ilay rano madio diany tenin'Andriamanitra rano tompo manadio anao fieritreretanao teny tompo manadio ny vatanao mitonga tepolo ahatamana ny fanan'Andriamanitra ao aminao azafady hoe voambolana fa frantsay miteny misy tia ohatrany hoe teniteny foana na miteny azy hoe que demande le peuple zay mieritreritro voadio mivatrako midion'Andriamanitra tamin'ny teniny aizanao ahitan'izany tsy misy fivavahana fahako mahitan'izany afa-tsy ny fivavahana ny Jeso Kristy ihany tombony ho antsika io zany ary asa tsara no ataonao raha mifikitra amin'ny fivavahanao io ianao asa tsara no ataonao raha miorona tsara amin'izany fananana ny tompo manadio anao amin'ny rano zany manana ny tompo manana ny teniny manadio ny vatanao zany tsy mitovy amin'ny vatana zao tontolo zao tsy mihintsony io vatanao io toka aoka ty azavanao zany ny olona mino Jeso Kristy ny olona manana Jeso Kristy olona mandray tena Andriamanitra ho amin'ny tenany
dia diovy ny ten'Andriamanitra io vatana izy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Izany hoentsika makao ny fitoerana masina. Eritreretra voadio, vatana voadio, fo marina hoentsika manatona ny tompony, hoentsika makao izany fitoerana masina izany. Tsy niraisy ny 4 telo ambinipolo fa niraika ambinipolo roa ambinipolo niraisy hoe aoka isika ifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aoka isika anina ifampandinika. Manino zany olo ifampandinika? Resaka tsara ampandrosina fitiavana. Narovina ibabahantsika, narovina impianarana ny soratra masina, narovina hitoriana ny Jesosy Kristy. Tsy maintsy maheno an'io ianao, aza madio amin'izany ny sofinao. Zao teny i Jesosy. Zao na toko 10:25 zao teny. Dia mba mifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Zany koa dika ny teny apôstôly Paoly any amin'ny Galatiana toko fahaenina ny 2 hoe aoka isika mba ifampiantso, ifampianatra, hahatamperantsika ny lalàn'i Kristy, mifampitondrahy izay mahavesatra mba hahatamperantsika ny lalàn'i Kristy. Io zany lalàn'i Kristy zany dia mba ifankatiavantsika. Aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana. Raha misy dinika atao, raha misy resaka ifanaovana, raha misy fifanakaloza-kevitra atao, miketrena zany dia ny ampandrosona ny fifankatiavantsika. Indray tsara sady mahafinaritra. Raha ny fa voadidiny Jehovah eo ny fitahena. Zaho amin'izay misy fifankatiavana ihany, ao amin'izay misy fihavanana ihany no andidiny Jehovah ny fitahena. Teo tahin'Andriamanitra venona. Tsanantany izay teo tahin'Andriamanitra. Tsy manangatana zany, tsy manana zany fanidiny zany, tokavanao arak'izay izinao. Hoy izy le raha miaino toloteny, za zany toloteny izy le miaino, hoy izy le raha. Tena ankasiano loatra tsy ampisenonanao. Ka rehefa miainy any dia tsy mba ho angazeny ianao. Manakatantsio za miaino, za mandray. Maranamiko za lazaino zany pasitera. Fa any anatany kapasany ampinateny hoe amen. Fa tsy hoe sotonao tadasary fondation. Eo ny coordinateur tantiny eo izy mipetraka tany. Point. Fô tena amen izy etsy. Efa ny antompo izy zao. Tsy mampatatra nareo. Aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka mifieritreretana ratsy rehetra. Aoka isika ifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Io zany tena leitmotiv, teny tariky amin'izay midididinika rehetra amin'izay famonimpanakavy hevitra zay resadresy. Fa tsy hoe reo resadresy ihany iny tena tsy milamina azy izy. Mba mifampandinika moa le kristianina irana tsy milamina no fotodresana. Ina nampianary sokamasina anareo ifampandinika an'iny, ampandroso n'iny fitiavana sy ny asa tsara, mikiaraka, mifanakalo hevitra, mifanolotsaina. Inona natao mba hanasoavantsika ny namana? Inona natao mba hanasoavako anao raharaha? Inona no azonao atao mba hanasoavanao aky io? Mifanasoa, mifampandinika. Zany fiainana kristianina. Zany santatry ny lavitra voadidiny Jehovah eo ny fitahiana. Asa tsara zany ataonao zany. Dia mikavako. Raha manan-tsaina mba mikavako, raha manan-tsaina lalina afaka mandiny zavatra, dia zay ahafahanao mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara no karoy.
atoro tompo anao zany tsy anana ataovy ataovy an'izao rano amin'izay andro raha nanazava momba ny olo malahelo fiarahamonina ary ny tany tsy raozan'izay olo malahelo iny dia hoternomia avela topisy olo malahelo zany ny fiarahamoninao dia isika mpino zahay natao toeran'ny olomboositra tondreny misoratra masina olo malahelo koa azavay zany moany zay mahay ny fotarany atsekena satria mbola averiko ndray fa ny fotarany atsekena dia natao ovakiny olona rehetra efitsekeny marehetra fa tsy mpitanany ihany azo mamaika io dia koa nazy nareny tsy mahafantatra hoe misy zany fotalana zany fa azo olona rehetra vakiny io dia zany fahafantaranao mitsika ny fiangonana zany zany fanekenao hamantatra ny marina ny fiainan'ny fiangonana zany nahatakaranao rehefa mamaky azy ianao hoe ny andininy anankiray fa ny mitandrina efijekena dia tsy mahazo manao raharaha ankoatry ny mampitandrina azy ala tany amin'ny asako dia mitandrina dia tsy mahazo manao raharaha ankoatran'izay a ikarabako tadiavako vola hoay tsy avena fotalana manao zany aho tsy manao zany sady mandika fotalana izy tsy manaiky ny toerana dia tsy mitompo azy levita taran'ireo levita tsy nomenana ny zaratany ray ty azy miankina amin'ny Israely izy zany nitsonazy olo malahelo na inona nataonareo hoe olo malahelo reny mianaka raha misy manome rano mangatsika ady reherany kapoka azy ho andreny malahelo reny ny Jesosy dia tsy ho very ny valim-pitia tany tsy loazany olo malahelo hoe Jehovah-Andriamanitra dia ianao no safidy ianao no mandresy lahatra ny tenanao hanasoa ny hafa matoy na sainy tompona anatiny anao matoy ny oloreny amin'ny fahalahelovany amin'ny fahoriny amin'ny fanotrany natao tompo fantatrao mifandray taminao dia natao tompo ampianao iny oloreny tsy anaovanao fitsofananjomara iny amin'ny koetrano matitoko fahena hoe raha manao fianotrana ianareo dia aza mitsoka trompety mitokika titaonareo rehetra fa ame vola hoan'ny pastera aho dia zay nenao raha-pampiangonana fa meko an'izao pastera tsy manao zany tsy mitsoka trompety aoko zany fa aoka zay ataon'ny tananao ankavia tsy ho fantatry ny tananao ankavanana tamin'ny grand silence atolotra no filazanareo azy siansa parsi atolotra parsi fotsiny izy fa tsy anao manatsoka tropetra irairay ny tanàna dia tsy ho very ny valim-pitianao lazay zany fa ny fampandinika anina ampandroso ny asa tsara ny farany amin'izany rehetra zany mba ahafana miainany zany ahafana matanteraka n'izany hoe ny rano tompo manadio atsika aiza mafana mahazo amin'izany aiza ny toerana anambarana sy andraisanao an'izany fanadiovan'ny rano tomponao zany andiny fa dimy ampopo ainareo tsy anjery iza tsy miteny andiriva miresaka amin'ny namany senda tsy tonga ny vavaka dia tsy samoseny misy loatra masiny nandiriretoko fa fandiny fa dimy ampopo tsy akiteny a tonga dia vatany anankiray koa eno sia tena maro zany eritretoko fa fandiny fa dimy ampopo ina leo aza mahafoy ny fiarahantsika miandro
tahaka ny fanao sasany. Dia misy mahafoy mihitsy zany fiarahamiango zany. Mitovy any izy na any an-trano aty am-piangonana araka eritreritry. Diso zany zany ao. Tonga aty am-piangonana ianao atianao mahazo mivasavasa ohatr'izany atao zany tsy mitete. Devoly zany. Bateny-poroteny koa devoly. Aza miaino azy. Aza mahafoy fiarahantsika miango. Tena le fiaraha-miangona mihitsy e. Tsy mbola misy resaka vavaka ao anatiny io zany hoe fiaraha-mivavaka fa fiarahana miangona. Nanoarako an'io afi-tsaribô. Gasy tena mahay an'izany. Na lafy tohina azy izy ao fievany amin'ny ohatrinao sakafomily raigo. Atao zay mahalafo an'io dia ndrena tsy manapaka hazo atao saribô. Fa mavidy gasy nareo ndreny. Dia mandeha ny asan'ny vitogazy sisy maniditra bolany zareo avianana reo. Fa noariko tamin'ny afi-tsaribô zile hoe aza mafoy ny fiarahantsika miangona. Makay anao saribô gôda be arak'izay gôda be anananao azy. Indray ihany dia atao hoe apetraka anatin'le fata iny. Arehetra dia atao hoe momby eny valinao. Masaka. Para ohatrinao kely fotsiny dia ohatra nilizany. Ny ohatrisa mampiarakaraka amin'ny vovoka io. Misy zany zany hitako iny za mampiasa. Mpiarahana ny gôda be misy gôda be manko ny olona. Misy gôda be ny olona dia misy klipy tao koa. Za zao misy klipy ohatrany. Dia nareo gôda ohatrany. Fa raha tsy miaraka amiko anao tsy mirehitra. Miaraka mibrikety. Zay vao mahamasaka. Sakafo. Zay ny afi-tsaribô. Zay ny fiaraha-miangona. Tantaraiky tamin'ny Bibla tamin'ny fotoana. Tamin'ny 130e, 150e nanao azy. Siany komity foana batrano zao komity ny jobily zao. Ndao sika hivaritra be. Non. Hoy aho. Tsy afaka anao dia zany nakoatra ny saribô kely io zao vao mivaritra biena 250 000, 300 000, 500 000 nareo. Tsy afaka manao izy dia tsy mirehitra ny hafa. Fa mitamborinao io saribô kely biby dia mirehitra. Tsaka mandray eo. Zay manao roapolo, manao roapolo, zay manao roanjato, manao roanjato, zay manao roana, manao roana, zay manao roetsy, manao roetsy. Fa tsy amakama reo gôda be sasany kely bikely sasany. Mirehitra io masana andro. Mahamasana andro io. Fiarahantsika miangona no ataontsika azy. Na ino asana atao teto. Samy hijoroa zany. Nanomboka tany fankalazantsika ny fatelo-polo zato ny fiangonana. Rakitra ihany. Navitan'ny rehetra rehetra. Tsy nakataka. Ino moa fahazaka azy? Sponsor tonga teto ny olon-dehibe tamin'izany fotoana izany na anytany. Nareo ve tsy hangataka sponsor aty any? Tsy monsieur le président zay tsy hangataka. Tena ampiatary ty tenenako an'izany. Tsy mangataka sponsor aminao zahay. Any zay mangataka. Karaha misy avy any miteny aminao hoe omeo kady fotsy omeo zahay. Fa tsy miteny aminao izy azo mena zahay. Any mitovy zay mangataka. Any zay manolotra zay foinay. Fa zay angonina eo. Tsikely. Tsy mahay voabolana, tsy mahay voabolana gasy zay nareo. Tsikely. Mahavita trano ny volona kely. Zay tsy ananan'ny olo zany. Akady fotsy any manana an'izany. Ny zanavazany manao hoe petit acadie, roiseau festovie. Fa ny zanaka akady fotsy voataizatra amin'izany hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ny mahay an'izany hoe tsikely. Mahavita trano ny volona kely. Azo presque ny mizatona zay teo hoe tsikely. Taingina 4 raha gasy tena kely. Nangononao tsy ariary, nangononao roanjato, nangononao vita ny asa. Io rehetrarehetra io. Vita ny asa. Tahaka ny fanao sasany. Misy sasany. Tamin'ny fivorim-piadirana namaky ny fototalana ny 1970
fahadimapolo raha kely dimapolo hoan'izay manao fitolanana ny antranany sy vakiny reo le sasany reo ny sivy amby efapolo aloha fotolana andimy fa sivy amby fotolana fa tsy fitsipika samy hafa zany ny fotolana dia le fototra mihitsy la base ny andimy fa sivy amby efapolo raha misy mpandray fanasana tompo tsy tonga mivavaka na nitritiny zao volana dia hatony izy aloha paregrese mba hivelona iala mivavaka raha mbola manoy any zany tsy fatombava mivavaka zany izy dia ahatony maha mpandray fanasany tompo azy mandritry ny fotoana voafetra tsy ho fanarabaraka fa fampieriperetana azy fanairana azy fanahoana ny ato raha zany mampiarina amitsika ndritridritry nyrovolana hoe tsy rano nakaiky kaseta tsy covid tsisy resaka zany naty fotalana satria misy covid dia mahazo fotoana izy tsia arefa tsy hita ny vavaka izy tsy tonga ny alana re fanasany tompo izy nandritrany zao fotoana ohatran'izao dia ampaheresiny izy raha mbola mitoy ahato izy amin'ny mampandray fanasany tompo azy ndimy fa dimapolo raha misy mpandray fanasany tompo misy kristiana misy mpiara-manompo amin'ny fiangonana lasa misitaka ny ana tamin'ny eritserikely makany amin'ny revao mivoloko sy mihinana ka te hiverina ty amin'ny eritsekemo ndimy fa dimapolo te hiverina ty amin'ny eritsekemo tsy automatika tsy miverina ho azy tonga ndray rano eo tany vao mivoloko sy izy miverina io tsia ampanaovina taratasy contrat fiangonana nirikeny hoe zaho dia manaiky ny fitolana atao eritsekemo matoy no sitaka io nisy problemanao atao eritsekemo dia lasa ianao nandeha tsy mahazo miverina automatika ianao fa manao taratasy hoy ny andrefa dimapolo azy olona makany am'ireny raitapolo vao voloko reny dia manoga tena tsy mila acte pastoral akory tsy misy fanapakevitra mpandray fanapakevitra pedara fanapakevitra tsisy manoga tena zany zany olo zany hoe ny fodarana eritsekemo ko azo mahafoy fiarahantsika miambina raha misy blème am'izay fiarah-miambina fanatona miresaka mifampandika mparoso ny fitiavana sy ny asa tsara fa tsy tonga dia misonakany amby lesaka ao tsisy nanazy mihitsy pasosana tany any tena tsy hitako mihitsy atia sao tonga dia feny fanahy masina ohatrany hoe an'izareo misy commerce masina an'izareo misy distributeur agréé ny fanahy masina fa tia antsika tsy misy ohatrany hoe misy andriamanitra hafa any aminy fa nefa andriamanitra tia antsika tsy misy sa hafa ny an'izareo hoe na rehefa tany io malazoa raha jesos tonga na ihany mivavahanao ka tianao nahita problema tamin'izay fiara-mivavaka taty dia mifanato hoe mifampadinika mifamelahelo mamerina ny fihavanana mainka satria hitanareo fa miantomotra miandro io andro miantomotra io amin'ny fiavian-tompo ary efa lazaiko taminao zany miandro ny tompo zany ndrony tao so disuetra anao hiandry any hoe iny fanidina avy tany amin'ny lanitra jesosy miaraka tamin'ny trompetra sy ny anjely sy ny kerobi sy ny serafima rehetra nidina avy tany zay natao miandro ny tompo so disuetra am'izany fa ny andro ny tompo voalohany ny atoavana andro tsy ananavao daty raha tamin'ny fotoana ianao nomesaka tamin'ny sipanao le jour sans date dia mitovitovy am'izany ny andro atoavana Jesosy voalohany aminao tsisy malala zany daty zany hoe raha am'izao any no
tongavan'ny olona dia tongavan'le andro dia soratana ny ampimbona hoe tonga le zoro sandaty faharoa tany ina zany zoro sandaty faharoa zany le zoro sandaty voalohany zany resahana tamin'era namany dia ao ambony tsy dady le zoro sandaty dia teny faharoa ambany eo teny fo T-I-A-N-O-A-A-S-O izy ao zay fa folo misy zay vao resadisaka amizay fa hoe tsy amako tena hitana tampembona hitako ame plasinao aniny tena malamina mihitsy zay eodereko dia zoro sandaty tsy fantatrao le dady rofinizina anao zany sa nahitana zany tsy fantatrao re zoro zany sandaty faharoa dia zay sekretera etsy amfilohana ny fanaterana fitsangana tena ny maty milazana aminareo fa tsy fatana ny tatina rasana ny olona tatsy fatokavany tolo taminao hoe tsy afaka amin'ny bebaka tsony anao mihinan'iny talohan'iny ianao no afaka ny bebaka talohan'iny ianao no afaka ny avana tamin'ny namanao fa tonga iny zoro sandaty faharoa iny tsisy resaka amin'ny atao samoela zay fa tapitra ny hirany vita tolo soratiny amikarano amampanaraka ny hirana reo manaraka zany dia lasa izy vita toko tapitra zany zay ny hira dia misy manao koa ny sasany vita sasany hoe tapitra vita tsara tamin'ny andro toky ianao mainka hitanareo miatotra ny andro tombo re tsy fantatrao kararoty ny andro azonao vatsoka miaratsy so fiainanao atoro any tombo ny fiainanao mankanisa tombo ny fomarina manatona azy amin'ny finoana raisy nyzara fanadiovan'ny tombo anao amin'ny rano fa aiza no fanamanazy rehetrarehetra zany atia mpiaikonana aza mafoy fianatsika miako atino anoran'ny tombo anao zany famiaran-telo samy hoe leako any an-trano any eo atany any le any tao mekran tao trano tao a tsy afaka nakaty am-piangonana sika tratona ny fiangonana avy any an-trano ny teninao hoe ino nandanay voavela nerikao amen any an-trano a ny tonga tany an-trano koa tamin'izay sady zany amizay tsy mankatitsy ny tokoa dia any an-trano mamokana izy de zany afa ihany dada mahitanao tena hoe tsinjatsindaka miantara afa ihany mahitanao tsinjatsindaka io zay hoe any amikrano tsika any akay fameny izy satria any an-tranoko mivaly azy mamotraka ihany miloko efa mitady may amikrano zay lena aza mafoy fiaratsika maireza zany taon'ny namana tsisy covid atsena ny ampiangonana hoe any atsena aza tototra ao tsy mino ramatoa voatany mary tototra tsisy covid tsy aitsena any paster izy izy de zavatsy azy fa tiatrano misy tsisy aty taon'ny namana iverina tiatranon'andriamanitra aza mafoy ny fiaratsika namana tahaka ny fanany sasa aza